Resaka natao amin'ireo maniry latsaka hofidiana be ny tanàna, fanasazena sy fanampenam-bava ny olom-pirenena. Député firaisan-kina sy candidat mpanolotsaina Antananarivo renivohitra, niona manokana tamin'ny CENI Fohibe. Anjanahary 2 ao, tsy ahitamba-olana ny fahatapahan-drano. Faltafaraka amin'ny andreto ny kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny arabo ary manasana ho tsy saraka aminay hatramin'ny varany. Vaovao ny politika avy hatrany mahakasika ny fifidianana tsy misy fifanarahana nataony Ravalomanana Marika sy ny Sampandrarà misahana ny hetra ho nisy olom-bavam-bahoaka no sady mandataira n'ity filoha teo aloha ity nandritra ny fifidianana filoha amin'ny pirenena farany teo. Mitaky ny amoahana ny taratasy mahakasika izany ny tenany raha misy raha ny fanehoan-keviny androany manoloana ny filazan'ny ministry ny toe-karena nanambara fa nanaiky ny fisiany hetra tsy voaloha ary nanao sy ny andoha izany ny filoha Ravalomanana Marika tamin'ny 13 ka nahazo ny taratasy ketra tamin'izany fotoana izany. Tatim-baovao Germaine Mejanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Vaovao diso mba andotona ny saim-bahoaka ny filazana fa nisy taratasy fanekena ny andohetra izay lazaina fa tsy voaloha ny filoha Marika Ravalomanana hoy ny sekretera jeneraly ny Antokotimy izay mandatera ny filoha Marika Ravalomanana nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena faranteo. Raha misy izany taratasy izany hoy izy dia tokony avoaka fa tsy mendrika ny vahoaka malagasy intsony ny famafazana lainga ibidona fahefana sy amarinantena ara-politika izay maloton'izy ireo. Misy lalàna mamaritra ny fandoavan-ketra ka tsy tokony anely vaovao tsy marina tahaka izany eo anivon'ny fitondrana. Eto dia manamafy fa tsy misy deal nataonay tamin'ny TGI zany. Fa izy moa TGI no anaovana deal. Ary raha misy ny taratasy avy any amin'ny TGI dia avoa izay taratasy zay. Fa za no mandataira tamin'ireny fotoana ireny fantatro tsara ny zavatra natao. Ary aiza dino aza mbakaina ny vahoaka ary aiza fitahana amin'ny information diso. Nareo rehefa teknisianina mijanononareo teknisianina fa aza manao fitaovana politika nareo satria lasa manimba ny sain'ny olona. Ny resaka hetra déclaratif ny hetra. Ny olona anankiray manao déclaration ny hetra tokony ho alohany. Raha ohatra ka tsy nanao déclaration izy dia afaka anaovana ny fahefana mikasika ny hetra, afaka manao contrôle dia manao taxation d'office aminy. Fa ny olona rehefa avy anaovanao an'izay taxation d'office zay mbola afaka mitondra ny proof rehetra izy hoe tsy marina ity zavatra ataonao ity, tsy izay zavatra voakan'ny TGI akory dia didy ary zavatra tsy maintsy ho atanterahana. Commission ary ny ataony ao manao tolo-kevitra ny fitsarana ny mamoaka azy ka tsy hoe ny DGI akory ny tompon'ny teny farany dia amoaka an'izay zavatra hosoratany ao dia tsy azo ivalozana ny avoakan'ny TGI. Raha misy zany taratasy zany tsy maintsy misy tohany zany hoe anaiky andohan'ity ohatra fa tsy maintsy miapure ny procédure rehetrarehetra anamarinako hoe tena tokony andohany io dia izay tsara aza vaina tsara amin'ny vahoaka zay fa tsy ny hoe misy taratasy misoniavana na misy an'izao dia hoe mivadika hoe deal tia dia izay ny nazahoana an'ilay taratasy fa aza vao tsara amin'ny vahoaka ny zavatra misy ohatr' izany satria aloha mba hanabe ny olom-pirenentsika mba hitaizany olom-pirenena amin'ny vaovao marina fa tsy anelitsao dia lasa manao politika amin'ny resaka administration ary. Raha ny toa-kevitra navoaka ny fanjakana momba ity olana ity dia fanontaniana maro no tonga ao an-tsainy ny mpanaraka andraram-pirenena. Fifanarahana ve no ambony lalàna ka nahatonga ny certificat de régularité fiscale ny filoha Marika Ravalomanana navoaka tamin'ny taona 2024. Nahoana no azo ilay 211 bis tamin'ny taona 2024 raha ndrotsaka ho fidiana filoham-pirenena ny tenany tamin'izany. Fitondrana tsy niova, CENI tsy niova fa ireo ihany no mbola nikarakara ny fifidianana tamin'ny taona 2024. Saingy ara-dalàna koa ny antota taratasy ny filoha Marika Ravalomanana tamin'izany. Saingy rehefa tamin'ity fifidianana be ny tanàna ity dia ireo ihany no milaza fa tsy ara-dalàna ny antota taratasiny. Resaka politika tanteraka no antony filambaniny fa tsy arakaraka ny vaovao inina aparitaka ho ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina manoloana ny fanakanana ny filoha nasionaly ny Antokotiko Madagasikara tsy ho kandidat ho ben'ny tanàna eto Iarivo. Ny tsy fananana finiavana politika ataon'ny fanjakana toy izao no lasa miteraka olana eto amin'ny firenena ho ny fanazavana. Noana manokana tamin'ny birao fohibe ny CENI ireo député sy ireo kandidat ho mpanolotsaina avy amin'ny firaisan-kina ny maraina teo. Fionana ny resahana manokana ny fanakatsakanana atao amin'ny kandidat tolotry ny fanoherana eto Antananarivo dia ny filoha Ravalomanana Marika izany. Tatim-baovao Germaine Mejanary sy Mathieu Princy hatrany. Ara-dalàna tsara ny maha-kandidat ny filoha Marika Ravalomanana
amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho ntontosaina ny 1 desambra izao. Resaka politika no ao ambadik'ireo resaka rehetra aparitaka mba ahafana manakana ny ahakandida azy ho ben'ny tanàna eto Andrenivohitra. Manaja lalàna ny fanoerana ary mitaky ny irosona amin'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara tsy misy fanidikiliana ara-politika. Manana andraikitra feno amin'ny fahatongavana amin'izany ny vomiera maleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana na ny CENI ka antonina tonga ireo solombavambahoaka avy amin'ny fanoerana sy ireo mpanolontsaina iray lisitra amin'ny filomary karavalomanana niona tamin'ny CENI Foibe androany. Resaka décision politika no matetika te hiditra amin'izay fahefana nomeny lalàna ny androm-panjakana anankiray tika zay no amafisinay tamin'izareo teo mba tsy hidiran'izay politika zay. Ary ny zavatra noteneninay tamin'ny CENI dia mazava tsara iny fanapahan-kevitra izay nataon'zareo tamin'ny élection présidentielle zay tsy nanelikilika candidat fa nandraisan'ny rehetra anjara. Iny ihany koa no tokony mbo entin'zareo satria nomeny lalàna averiko nomeny lalàna fahefana ny fahaleovatenany CENI izany. Ary zay indrindra no tokony hijoroan'ny CENI dia zay no amafisinay na zahay tonga eto. Politika le izy satria ianareo zao mahafantatra, ianareo mpanao gazety, ianareo vahoaka eto Antananarivo mahafantatra fa miezaka mihitsiny izahay avy aty amin'ny fanoerana mba hisiny ho fifidianana io. Miezaka koa izahay ary mitandrina tahaka ny anak'Andriamaso tena mandeha eny ambonin'ny atody mihitsy ny ara mba tsy hisiny zay fikorotanana izay. Satria naninona fantatray dia fantatray mihitsiny fa betsaka ny zonay very na dia zahay andeha hivavaka angatapitahina amin'ny kandidanay sakanana zavatra tsy manara-dalàna ny fanakanana anay zalazaina hoe fa feno ina anaranty trano-mpanjakana ny manodidina eo nefa tsisy na nyray fa natao hanakanana fotsiny. Zay ny namafisinay ho resaka politika ity. Tsy didiraikitra no avoky ny OVEC fa amin'ny maratsa mangaika ny CENI azy sy ny andraikitra omeny lalàna azy dia andraiky ny manamarina ny fahafenoany ireo antotaratasy ho an'ireo kandida rehetra ary mamoaka ny fanapahana feno na tsy ireo taratasy firotsahako fidina. Ny tsy fisian'ny finiavana politika no isan'ny mahatonga izao olana izao ho iatrany ny fanazavana. Ny fanapa-kevitra farany na inona zay décision voaka ny ivelany ihany tsy fitsarana ny eto amin'ny CENI ka hoe tsara makasika ny obligation fiscale ny tsirairay. Tsy hoe fitsarana ny eto amin'ny CENI ka hoe andray an'izay hevitra rehetrarehetra na engagement na inona zay natao tany aloha tany fa ny milatsaka ho fidiana rehetrarehetra nge anatsika amin'ny teny zao ary hatramin'ny conseiller candidat conseiller dia manao déclaration sur l'honneur manao engagement tsirairay individuel daholo hoe anaraka sy ny sisa rehetrarehetra hoe milaza fa teny hoe mandony hetra rehetrarehetra fa raha ohatra ka hiditra mipitsopitso resaka teknika tsika makasika ny tsy mara-dalàna ny etra zay takina amin'ny président Ravalomanina hoe ananatrosa izy dia président Ravalomanina manatrosa be lavitra noho ny fanjakana aminy 1461 milliards no trosa le ananany amin'ny fanjakana zay tsy naloatra amin'izao trosa efa nanomboka tamin'ny 7 zany ka hatramintsika amin'ny teny zao ny takiny fanjakana dia 125 milliards d'ariary dia tsika no afaka mitsara hoe inona ny tokony atao fa tsy misy zavatra tsy voavahy eto amin'ity firenenetira misy ny volonté politika ny tsirairay amin'ny olana ho an'ny CENI manokana tsy anjara no mitsara hoe mananyrary na tsy mananyrary ny iza fa ny anazy dia ahoana ny antanterahana fifidianana mangarahara madio ekeny rehetra ary indraisan'ny rehetra anjara dia mifara amin'ny filaminany rehetra zany hoe misy apaisement dia esprit d'inclusivité zany hoe ny rehetra mandray anjara fa tsy manilikilika na tamin'ny 2023 zany na amin'ny 2024. Important kokoa ny fifidianana be ny filoham-pirenena raha mihoatra ny fifidianana be ny tanàna raha ny habeany sy ny havesatry ny andraikitra zay antsoroany zany olona tsirairay zany fa raha ohatra ka teknika no resana dia valiana teknika fa raha politika dia politika no mavahan'izay olana zay. Raha mpitsoariva no fantatra fa amoaka ny fanapahana farany ho famahana izao olana ininy sasany volena eto amin'ny firenena izao ny CENI raha ny vaovao azo andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao.
tsy vaolana ho an'ny fampitehany tanàna n'Antananarivo ny fikasan'ny fanjakanam-bolo-korotana manoloana ny fandavana sy ny vaovao ahely momba ny maha-kandida ho ben'ny tanàna ny Filoha Ravalomanana Marika ho ireo mpirealisitra amin'ny androany. Fifidianana demokratika no takiana ka tokony iroson izany ho hiatrany izy ireo. Faratsika ny fanadihadiana. Fanitsakitsahana ny zonay no ataon'ny fanjakana amin'ny fanaovana antson-jay politika ny kandida Marika Ravalomanana, fanemorana ny demokrasia ary fanerina ny mponina Antananarivo iaina hatrany anatin'ny efa-apotehana ny zavamisy hoy ireo kandida ho mpanolontsaina prailista amin'ny Filoha Marika Ravalomanana amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Ny lalana potika 5 taona tsy nasiam-panamboarana, ireo mpampondrano tapitra simba, ny fako misavovona manamaimbo tanàna, ny karaman'ireo mpiasa tsy voaloha ara-dalàna. Anarina ireo no kinasa ny Filoha Marika Ravalomanana sy ireto mpanolontsaina 25 ireto saingy antsonjay no ataon'ny fanjakana malohana izany favononana izany. Loko politika maro no mivondrona ao anatin'ny listra mba ho tombotsoana Antananarivo ho hiatrany ny faneho-kevitra. Ny zavatra hitanay sy tsapanay dia misy ambadika politika ny fanakanana any président Marika Ravalomanana izay tetika fanakanana zay mba tsy ho candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Tsoroko ary amin'ny ankehitriny fa mahatsapa tena ho voatotohina ny zoinay zany amin'ny maha-candidat mpanolontsaina ny tanàna satria rehefa nisy ny fifampiresahana tao anatin'ny vovonana firaisan-kina i raha mahita re raha mahalala farany vokatra azy teto Antananarivo renivohitra aloha dia raha tsika mahita fa ny timany mbola matanjaka. Rehefa nangataka tsodrano taminay président Marika Ravalomanana irotsika amin'ny anaran'ny tim dia ny fanaiky sy ny fandamina izay tao anatin'ny firaisan-kina fa dia izy no toananay ary ho atolotra ho candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Ekena mety mba samy manana ambition tsirairay, mety misy aminay ireo na ao anatin'ny vovona firaisan-kina na ao anatin'ny mpanolontsaina ny tanàna mieritreritra ho ben'ny tanàna, fa izao Antananarivo renivohitra no jerena, le renivohitra Madagasikara no jerevantsika zao ve sisany efa ran'le renivohitra ka raha mbola misy ray aman-dreny vonona hijoro satria hoy isika malagasy hoe ny fanetretenan'ny faka no mampijaolajoala sy mampijoro ny hazo ka dia aminay fanetretena no noraisiny. Eo ny fandrabirabiana, eo ny fanabadibadiana hoe ianao ve filoham-pirenena dia hivarina ho ben'ny tanàna kanefa rehefa mbola vonona izy mijoro dia manohana izahay. Eto ry izahay, reo izahay ireo mijoro 20 ny isanay candidat ho mpanolontsaina ny tanàna dia mbola manambara amin'ny fomba ofisialy fa Andriamatoa Marika Ravalomanana ihany aloha ny fantatray fa candidat ben'ny tanàna avy aty amin'ny fanoherana. Atreto dia tsy mitady korontana izahay fa mitady filaminana mba irosoana amin'ny fifidianana ara-demokratika ho hiatrany izy ireo. Tsy vaolana intsondry ny fambolena korontana ataon'ny fanjakana ho hiatrany ny fanazavana. Tsy mitady korontana izahay ary na dia teo azany karazana fanakatsakanana rehetra tamin'ny fikasana hanolotra nyreto candidat hitanareo reto 20 dia tsy tanteraka izany. Somary manararaotra kely zany izahay to manambara fa ireo izay 20 menada vonona ho candidat irailista amin'ny Filoha Marika Ravalomanana no candidat ben'ny tanàna na Antananarivo renivohitra. Ampanetretena tompoko ny ilazany mety 20 ny isanay androany fa mety ho 20 ny isanay rahampitso. Ny dikan'izay dia zao hoe sanatria tsy manao tsindrina pression fa milaza ny zavatra misy hoe okare tompoko mba tsy atao ambadika politika ny sanatry izany ho fanakatsakanana an'ilay candidat avy aty amin'ny fanoherana ary mbola miantso ihany koa ny avy aty amin'ny fanoherana rehetra raha Antananarivo ndresahana andao hifanometanana andao hitambatra fa tsy mahatsara antsika ny fizarazarana zany sanatria ny mety hoe vatony avy aty amin'ny fanoherana ka izay nga maro tompoko ny teny avy aty aminay solotena anreto mpanolontsaina ny tanàna miray lisitra amin'ny candidat ho ben'ny tanàna eto Antananarivo Andriamatoa Marika Ravalomanana. Raha ny fantatra moa dia rahampitso no amoaka ny fanapahan-kevitra farany eo anivon'ny seny izay nanome toky fa hikaroka vaolana manoloana izao savorovoro izao. Manodidina izay vaovao izay ihany endrika fanampenam-bava sy fanasazina ny olom-pirenena tompo-pahefana ny fanakanana candidat iray maniry latsaka hofidiana ho ny olom-pirenena na amin'ny endrininina na amin'ny endrininina. Jadona no tia napetraka eto amin'ny firenena ka tsy azo ekena ho ny fanamafisana. Tsy mitombina ihany koa ny fifidianana manaja ny fenitra demokratika raha tsy vao azy ireo zo fototra anana ny olom-pirenena tsiraray avy. Fanadihadiana eo amin'ny sariny miaro tanjona.
tsy misy antony tokony anakanan'olona iray maniry latsakofidiana mandritra ny fifidianana raha taony demokratika mary ny madagasikara ho ny olo-pirenena lasibatra amin'izany kandida ny fanoerana raha tsy lasa fa tsy ny miatra amin'ny filora valomanana marika ankehitriny tsy rariny ary fametrahana jadona no azo andikana izany hoy ny fanamafisana dia hita hoe te hizotra amin'ny fifidianana ve sa tsy te hizotra amin'ny fifidianana nefa ny senina metraka fa ndao ary atao lasa ty zavatra ty a nahoana no sakasakanana ny olona izay irotsaka be ny tanàna indrindra ty amin'ny fanoerana voalohany amin'izany amin'ny filora valomanana inona moa le fanakasakanana ao indrindra le didrangilo de 111 bis ka ny mba apetraka koa fanontaniana amin'ny zareo zay pitakitaky eny io zavatra io misy engeny feuille de route tamin'ny 2009 sy niavy nandato amin'ny antenimena-pirenena misy vola tokony onitra ho an'ireo zay nisombany io fitondrany io tamin'izany tamin'ny tetezana ito tsinona ny mbola tadiavana ao amin'ny hoe etra ho an'ireo entalàna zay irotsaka andrariny sinitsiny a tokony tsisy zany ny sakatsakana fa vela ilatsaka malalaka ny olona zay zao no zoany tsirairay raha tany demokratika marina Madagasikara tokony milatsaka malalaka fa tsisy ny sakatsakana zao ny olombelona rehetrarehetra tsy mbola voasazy tsy voaheloka manana zo fidiny izy tsy tokony sakanana noviana raha ny nataony teo aloha raha tsy ara-dalàna fa olona tsy manana nationalité gasy nefa fidinany lanindry zareo fotsiny ka hoana olona manana zo ara-dalàna complet na hoana no sakanana tsy mety zany tsy rariny a sady tsy mety voasazy ary tapenambava ny olo-pirenena izay tompo-pahefana manoloana ny tranga tahaka izao indrindra ho an'ireo an-datsabato ho an'ny fanoerana ho ny fanazavana le fanakanana sy fanaovana fanakivinany vahoaka dia hifidiny zay olona tia ny apetraka amin'ny be ny tanàna ka mipetraka fotsiny zay hoe rasy zay tsy anaiky amin'io zavatra ataoko atsinjay io fa ny fantatray dia mirotsaka ireo be ny tanàna eo anivony zay atolotsy ny fanoerana hoe jadona ange zao e jadona amin'ny vahoaka zao efa jadonanao izy zany efandrepalemana jadonanao izy zany amin'ny sakafo hoaniny ny fahasalamana zany hoe tsy rahana ny jadona koa i zavatra io ka aleoa atao ny fifidianana be ny tanàna aza tsy hitako zay atahoran'ny fanjakanana io izy manan'olona e ataovy eo ny azy fa aza ny an'olona sakanana dia mampalahelo fa very zo tanteraka zany ny olo-pirenena tsirairay satria misakanana reo olona reo a tsy ilatsaka hofidiana loza mitatao tena loza mihitsy satria ianao tsy inona zonao zao a misakatsakanana tsy hahafahanao hoe ianao tompoten'ny farany vahoaka ny tompoten'ny farany tsy hahafahana tsy afaka manao an'izay safidy malalaka zay tokony amena safidy malalaka ny olo-pirenena mifidy zay olona tiany hitondra azy hoe ho be ny tanàna fa tsy tokony sakatsakanana zany raha ny tokony ho izy manana zota hifidy ny olona sakanana dia frustre ny olona malahelo am-po mety zavatra hafa no avoakany mety atezitra ny olona ao am-po zay ary tsy hoe vita mora fa io mangina ny olona fa hoe mbola hitrotra rehefa tena tsy zakany olona tsony tsy maintsy tanterana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotra ny tanàna ho ny olo-pirenena takina amin'izany ny fifidianana manaja ny fenitra demokratika dia nisina fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra indrindra andraisany rehetra anjara mampanay ny ho avy ny fanaovana politika eto Madagasikara raha izao endrika seho ny fitondrana izao ny solombavam-bahoaka fetra raha lambozafy milolona mbola tsy nisy zavatra na endrika tsara na seho ny mpitondra ohatra ka endrika fa endrika maneho tanjaka amin'ny tsy tokony ho izy toy ny fanaparam-pahefana ny fanaovana didiky fe lehibe no lesona politika apetraky ny mpitondra ankehitriny hoy ny fanazavana tafaresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Mateo Prince. Fitondrana mamboly fanaovana politika ratsy ho an'ireo zandry sy ireo tanora te hisehatra amin'ny fanaovana politika izao fitondrana izao hoy ny solombavam-bahoaka fetra raha lambozafy milolona lasa fitaovana politika avokoa na ny fitsarana na ireo mpitandro ny filaminana eny fa na hatramin'ny isampandrarany etra koa aza ankehitriny dia atao fitaovana ho fampiororona sy fanagejana ary anapara-pahefana ny mahagaga dia ny faneken'ireo olom-panjakana atao fitaovana amin'izany kanefa asa-panjakana no ataony ary ny vahoaka no manakarama azy ireo ho hatrany ity olom-boafidy ity tsy ho avitry Madagasikara raha izao zava-misy izao no mitohy hoy ny faneho-kevitra ny raha nahidy zany ho an'ny be ny tanàna ny tsiranana perinasa ary zay mbola naniry ny fotoana dia nitsaka ho kandida solombavam-bahoaka torak' izany ihany koa ny prélistre tamin'ny andriamato solombavam-bahoaka sy teny tamin'ny Toliara
izay nahitana fingapingana sy endrika sakatsakana amin'ny endry maro dia zao ny fanontaniana mipetraka hoe hitondra antsika makay zany fanao toy izay satria tsika sendrasendra raha amin'ny fotoana eritreretan'ireny olo-pirenena mpanao politika ametrahana ny candidature na firotsako vidindrany no mipotra tampoka avany foana ny karazana fanenjehana ara-pitsarana kay zany ny zava-misy eto amin'ny firenena zay mampiararan'ilay izy fa politika ny mahagaga nefa dia ny mpiaradia amin'ny fitondrana zay efa fantatra ao fa nanao ny tsy mety nanao zavatra mifanohatra amin'ny fitondrana ary mety mihoatra lavitra noho ny zavatra atao hoe ampangana ve na iahina ireny olo ireny tsy misy voakitikitika aoka re mba ovana mba tsy hotaizana amin'ny fomba toy izany ny taranaka sy ny olo-pirenena zay maniry mba hirotsaka amin'izany sehatra politika zany ny aoriana any hoe ho an'izay tompony ny fahefana mpanatanteraka dia manao zay diny atao amin'ny fomba rehetra anelingelenana izay rehetra mety anakatsaka na ny tsy fantatro na mety sanatria ve fitantanany nefa tsy voatery ho zay le izy tsy voatery ho zay ka antso nataonay ho an'ny mpitondra fanjakana aoka ny sampandraram-panjakana tsy atao fitaovana satria raha ny aty anivon'ny fanoherana dia mahatsapa fa atao fitaovana sampandrarahany etra atao fitaovana misy fotoana ndrafim-pitsarana atao fitaovana ny mpitandro ny filaminana ireo zany matetika ny tena ampiasainy ny mpitondra hoentina ametrahana sakatsakana ametrahana fampitahorana zarisary politika fahita eto ny lehibe tsimbameloka ny fijerena arinantava ka araina amin'ny onjan'ireo mpitondra ambony eto amin'ny firenena tsy ny vinam-piarahamonina sy ny programa mpampandrosoana intsony ny masotsivana amin'ny fifidianana fa ny politika ny ratsy tare mangatabady ka ny anaran-dray no enti mangataka betsaka no manaraka anjambany ka na inona mety na tsy dia te hafany mandeha ila toy ny kirarony be milahy ny fitantanana ny firenena sy ny fanaovana politika tsy misy mpanitsy sy mpamerin-doha intsony afaka telo volana latsaka eo dia hiatrika ny fifidianana ho izay ho ben'ny tanàna isika ao anatin'ny fanentanana ny olo-pirenena andray anjara amin'izany fifidianana izany any anivon'ny fokotany amin'izao fotoana izao asa tsy maintsy atao ny fanazavana ny fitetezana tokantrano sy ny fanentanana amin'ny alalan'ny peta-drindrina mba kan'ireo olo-pirenena ny kara-pifidianana izay mbola tavela any amin'ny fokotany fanadiadina eo amin'ny sariny ny aritanjona tsy niandry ela fa vao nivoaka ny didim-panjakana mampiady mpifidy andaty-sabato amin'ny 2 desambra 2024 ny asa avetrany ny fokotany manao fanentanana ny tokony andraisana anjara amin'ny fifidianana sy manabe ny olo-pirenena andray anjara amin'ny raharam-pirenena asa maika tsy maintsy natao ny fizarana ireo kara-pifidianana mbola tavela any amin'ny fokotany satria tsy nalainy tompony hatramin'izao taoriny ny fifidianana filohampirenena ny taona 2024 lasa teo dia efa manentana ihany koa zay ho an'ireo olona zay mbola tsy naka ny karany ny kara-pokotany zany mba le kara-pifidianana mba hakan'izy ireny teny vofokotany amin'ny fotoana zay mahafaka azy kanefa ihany koa sa izay tsy dia mety hatran'izay fa misy ihany koa ireo olona zay mivarotra miasa mety amin'ny 7 amin'ny 20 vao tonga any an-tranony dia miezaka izay manatitra an'izy ireny any anatin'ny tokantrano tsirairay avy dia misy ny tsy afaka raha tsy hitra ao an-trano raha tsy ny alahady dia miezaka izay koa ny anatitra nyreny zany amin'ny andro alahady zany amin'ny andro tsy fiasana ny olo tavela dia eo mbola misy eo amin'ny 50 mahery reto reto tavely reto dia nefa voazara misy teo amin'ny 50 teo le vao feno taona tamin'ity zany tsy ao anaty lisy mpifidianana intsony tsy nisy tsony zany ny fanoratana anarana zay teo anaty lisitra ihany no afaka mifidy fa le vao feno taona tsy afaka mifidy intsony fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna mainga avy aminy no isy ny fampandrosoana ny fotony indray mandeha isaky ny 5 taona vao misy ny fifidianana ben'ny tanàna ka tokony andraisan'ny rehetra anjara amin'ny fametrahan'olona afaka hitondra sy ambaly ny atahita-bahoaka tsy sy ny fanenenana indraindray le olona diso fanantenana hoe zeo dia mananina dia zeo dia ohatr'izao zay le araka le toetsay zany io mitovy ihany io na mananina nefa mety aveo dia menimenina indray rehefa aveo ohatran'izay fa dia manentana izay mba zoan'ny olona tsirairay avy no mifidy dia manefa ny didiny izy amin'ny alalan'ny fifidianana satria andro ray eo anatin'ny 5 taona vao mba misy fifidianana indray ka raha tsy mandeha mandatsabato zany ianao dia afaka 5 taona indray rehefa mieritreritra hoe izy fifidianana ben'ny tanàna zany any ampelantanany vahoaka ny fahefana miainga avy amin'ny finiavana sy fandraisana andraikitry ny tsiraray ihany araka izany no amaritra ny ho avy rehetra tsy vitany tokana na vondron'olona fotsiny anefa izany fa ny rehetra amin'ny miasa miaraka no ahitana fahombiazana pejiny sosialy kosa indray
fa irano tanteraka ireo mponina amin'ny fokotany Anjanahary 2 na andro na alina dia tsy misy rano mitete amin'ireo pompin-drano efa herinandro maro izao hatramin'izao anefa tsy misy vahaolana entin'ireo tompona ndraikitra araka izao fanadihadiana manaraka izao. Efa herinandro maromaro izao no tsy nandeha ny rano tetỳ Anjanahary faharoa raha hanambaran'ny mponina. Tsy misy fampilazana mialona ataon'ireo tompona ndraikitra momba izany. Vokana toeran-davitra no hatsakana ka hanaramana olona izany. Tsy latsaka ny 700 ariary ny iray bidon. Aina ny rano ka tsy maintsy vidiana na dia efa anaty fahasairana tanteraka ary. Efa tapa-bolana mahery kely izay no tapaka ny rano tetỳ aminay. Etỳ Anjanahary etỳ zany tapaka foana ny rano surtout Dezao tsy haiko hoe ina problème le fanjakana amin'le Dezao fa tapahana foana ny rano etỳ. Vidy rano zay 500 ny bidon ray. Bidon ray zany nefa tsy ho ampianay mihitsy fa any amin'ny bidon folo vao ampianay dia ataovy calcul nefa izay mbola mandoa jiro sy rano ihany koa any amin'ny Jirama. Tsy haiko hoe ahoana mihitsy ny anaovana an'ilay vahoaka fa tena ampijaliana ve sa hoe tsy fantatro intsony. Ny ianao mampanasa lamba ny zavatra rehetra ilaina rano daholo na inona dia manaova calcul hoe sady mividy rano zany ny vahoaka malagasy ny mbola mandoa jiro sy rano any amin'ny Jirama ihany koa. Tsisy maraina, tsisy atoandro, tsisy hariva, tsisy alina tsisy mihitsy. Rehefa tapaka izy dia tapaka tanteraka dia rehefa mandeha indray izy tsy mandeha toute la journée fa amin'ny alina any amin'ny ray maraina any vao mandeha amin'ny 12 alina. Mitaraina ihany koa ireo mpikarama manasa lamba satria manay novery asa izy ireo satria lafo ny vidin-drano. Miantraika mafy amin'ny fiainam-piveloman'izy ireo izany satria raha tsy misy ny karama dia tsy misy ny hoanina. Ataon'ny tompona ndraikitra tsintsinona loatra ny filan'ny mponina ary ampidirina anatin'ny fahoriana tanteraka ho iatrany ny fitarainana. Manasa lamba efa herinandro efa tapa-bolana mihitsy zao zay tsy mikarama intsony nefa nikarama io fivelomanay io mikarama manasa lamba io. Inona ary zany no ataonay mipampanasa lambanay tsy mahatakatra rano 500 ny ray bidon. Raha lamba 50 ny sasanay ohatrinona zany ny laniny ny karamany vidiny 500 fa tsisy dia efa tsy manao zay. Tena mihetraika ny be da be mihitsy, tena mihetraika ny any amin'ny fivelomanay mihitsy le izy satria ny fivelomanay isan'andro izay manano tena nefa ny rano tsy misy. Inona ary nataonay? Mila vahaolana aingana sy maharitra ny mponina manoloana izao fahirano izao. Ny rano tsy misy kanefa ny faktura eo foana ary midangana aza izany ka hiantsony izy ireo ny fandraisana ndraikitra. Toy ny mahazatra namarantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Olona efatra farafakely no namony ainy ary maro no naratra vokatry ny Doriala nandrava tany Portugal. Mainy trano tapaka ny lalana ary noterena hiala amin'ny toerana misy azy ireo ny mponina. Livano Menjanary, Andry Rakotomala. Ao anatin'ny situation d'alerte na toe-javatra fanaira ny Portugal sy ireo mponina ao aminy hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Araka ny nambaran'ny Sampandrahara Vonjitaitra, 5 mahery ireo mpamono afo nalefa teny an-kianja niaraka tamin'ireo fiara 900 hamono ny afo. Amin'izao fotoana izao dia efa eny an-toerana daholo ireo mpamonjy voina manao ny antsio zavatra mba hamonoana ny afo hoy Albano, lehibe ny brigady ny mpamonjy voina. Manoloana ny toe-drahara izay miaratsy isan'ora dia nangataka fanampiana avy amin'ny vondrona Eropeana ny governemanta Portugay mba hiadiana amin'ny afo izay niredareda nandritra ny andro vitsivitsy izay. Tapitra ny fampahalalam-baovao tombo-kilasy tongovavy. Mankasitraka fenao nanaraka izany hatramin'ny farany sampana fampahalalam-baovao manome fotoananao rampitso amin'ny fitora sasany indray. Veloma tompoko.